Azo atao ny manangana ny haute cour de justice raha tsy mbola mipetraka ireo androm-panjakana hafa raha ny nambaran'ny maître Yantra solombavambahoaka vao fito amin'ny boriboritany voalohany. Eo arahantsika ny andindiny makasika izay. Efa voalaza ombieny moa zany dia ny solombavambahoaka dia vonona tanteraka nao anaja ny constitution aloha na nanaiky na tsy nanaiky ny constitution io voalaza anaty constitution dia hoe ny filoham-pirenena ny membre gouvernement ny solombavambahoaka sy ny sisa dia manao déclaration de patrimoine. Ny zavatra kosa nefa ny tsy hitovizana hevitra tamin'ny ordonnance izay mivoaka dia ny traitement tsy misy an'ilay traitement égalitaire hoe fampitoviana ny fomba fanaovana ny déclaration de patrimoine io. Rehefa natao déclaration de patrimoine ho an'ny rehetra dia mitovy zay fa ny voalaza tao anatin'ilay ordonnance izay novana iny dia natao ohatran'ny cible na hoe torina manokana mihitsy zany ny ina moa izy tao ny solombavambahoaka dia natao hoe 5 taona talohany na solombavambahoaka anazy dia tsy maintsy manova ny déclaration de patrimoine. Dia ny aorinan'izay dia hoe ny déclaration zay atao dia atao amin'ny HCC dia ny HCC ndray andehany amin'ny contrôle fiscal alefa ny fisc dia ny fisc ndray zany avy eo afaka manenjika andreo solombavambahoaka reo hoe sao dia nao fausse déclaration na nisy fananana zay tsy naovana déclaration amin'ny fisaina tsy miangatra raha 5 taona tany aloha tany nisy zavatra zay nividiana mety tsy tadidy daholo inona zavatra vidiko tamin'ny 5 taona lasa zay fa maninona no tsy nampitoviana amin'ny olona rehetra zay tompona andraikitra ambony fitondrana fanjakana hoe nanomboka tamin'ny fotoana na solombavambahoaka anazy ny anaovany déclaration de patrimoine dia eo hita mazava tsara hoe tao anatin'ny fotoana tamin'ny mandat iny ve ny tombo ny opapana be mihitsy ny fananana azony ka tsy tokony adiny ihany koa fa ny solombavambahoaka nanana ny fananany talohany na solombavambahoaka anazy ary ny olona ny akabetsahany eo olona ny asa manana ny maizy anazy misy ny opérateur économique misy ny magistrat misy ny avocat misy ny docteur misy ny olona nanana fananana zay azony tamin'ny atsembony zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tena tsy mety dia ty hoe ny mpifidy électeur afaka manontany contrôle fiscal dia afaka mitory andreo député ireo milaza fa nanao fausse déclaration nanao hoe nanisy ara ny fanadinoana dia mangataka déchéance na destitution io député io sa zavatra zany dia tsy mety satria tsy mitovy an'ilay doza hoe traitement égalitaire amin'ny mpitondra rehetrarehetra eto fitondrana zany ka aminay zany ny voalaza ny HCC ozy iza hoe marobe ny azona kianina na za kirakira lalàna anaby marobe ny azo kianina satria tsy mifanaraka tamin'ny réalité natao tamin'ny fotoana nanovanay an'iny lalàna iny tao amin'ny assemblée ny voalaza ny HCC kanefa moa tsy azo valosana ny didiny HCC dia ny zavatra ho ataonay ho averinay io lalàna io ho averinay hodinena eo amin'ny assemblée amin'ny vola octobre amin'ny session ordinaire dia izay lazay ny HCC fa tsy narahanay araka ny eritreretiny izay ny hevitra mihitsy fa nanaraka ny ara-dalàna mihitsy tafandanina ny lalàna iny ho averina iray manontolo ny lalàna iny dia misy ny traitement égalitaire eto amin'ny fitondram-panjakana rehetra dia iveriko fa milamina fa tsy contre nanaovana déclaration de patrimoine ny député tsy maintsy atsangana ny haute cour de justice ny mpisolo tena ao anatiny io ny tandrifinay no fantatro aloha zany tsisy olana eo amin'ny antemera-pirenena ny any indrenay zay solotena eo amin'ny haute cour de justice ny any amin'ny rafitra sasany no mety misy olana satria mbola tsy tafatsangana ohatrany hoe ny sénat zao mbola tsy tafatsangana reny angambany azo fenona au fur et à mesure fa tsy manankana ny anganana ny haute cour de justice